Halleloia. Izy raha teo izay tompontsika sy omentsika voninahitra dia efa miaraka amintsika eto izy. Mazava be ny teny nataon'i Jesosy. Fa naiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia voany aho. Amen. Eto Jesosy. Amen. Manaraka izany arabaina ianareo fa toka soa eto dia hoy aho hoe sambatra ianareo fa tonga ara-potoana ka dia matoky fa mindra fo amintsika Andriamanitra dia ho ara-potoana ny valim-bavaka ao, ho ara-potoana ny fanefan'Andriamanitra fanirianao. Ho tanteraka amin'izay manao amen na mafy be. Raha mbola misy mafy ihany ny amen dia ataovy ihany e. Halleluia, halleluia. Ny voninahitra dia mbola atolontsika ho an'Andriamanitra irery hatrany hatrany. Androany no alahady farany amin'ity volana janoary, volana voalohany taona 2024. Amin'ny herinandroany dia efa manitsaka ny volana fevrietsika. 12 volana sisa dia farany indray ny taona 2024. Misaotra n'Andriamanitra fontsika ny amin'izany rehetra izany. Dia zao no hanetanako anareo. Aza matahotra, aza manahy mihitsy na inona mety atakina devoly, fa ny devoly sy mety atsika io fa valy efa resy, fa valy efa voaringana. Amen. Aza matahotra izay sedra ihany koa mety mandalo olotsika. Fomba ny fiainana amin'izao vaninandro zao hoe mandalo sedra. Fa ny azo antoka olona efa ntsofina rano ianareo, olona efa natsodrano ianareo. Ho tanteran'Andriamanitra amintsika daholo reny tsodrano reny. Andao hiteka mafy isika. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, satsy zany ve. Halleluia. Ivavaka antsika petra mifono ny tananao. Ry Tompoandriamanitra rahana io, midera sy mameno voninahitra anao zahay ny amin'izao fahasoavana lehibe zay fa nasionao anay amin'izao taona 2024 izao. Misaotra ny amin'ny fampahirizana sahady zay nomenao anay teo, fa na dia misy ary ny atakina devoly tsy maresanay izany no Jesosy zay vao mitobony azy fijaliana. Na dia misy ary ny sedra dia tsy voasakatsakan'izany izahay, fa ianao Andriamanitra mamindra fo aminay ka dia ho amarinao ny teny fikasanao Andriamanitra, ary ho amarinao ihany koa ny tsodrano sy ny teny efa navotry ny mpanomponao tamin'ny fiandohan'ny taona. Apetraka am-pialantanao Andriamanitra ty fotoana androany ity. Omenanao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Akimpian'ny masonao. Aoka natrika an'Andriamanitra ianao. Misy andreto namany ireto hitarika antsika ho amin'ny famponan'ny Tompo. Aoka nompon'ny Tompo tokoa ianao. Fa mila olona takizany mihitsy Andriamanitra. Halleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Raisika mpitefa-tanana ny mpitarika fidiarana. Ny tehan-tanana izay ataonao dia aoka ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ataovy mafy izany. Fantatro fa mbola misy mafy noho izany avy any aminao. Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ity toeran'ity androany. Mino aho fa efa vonina ny sainao handray zavatra avy amin'i Jesosy. Amen. Mandray ianao androany. Tsy tahaka nahatongavanao teto androany nivoanao ny varavaran'io, fa mandeha miaraka amin'ny fitahiana mihoapapana ane ianao androany. Et vous aussi qui êtes en ligne, qui nous suivez depuis chez vous ou ailleurs, nous souhaitons que la paix de Jésus soit sur vous. Vous allez aussi recevoir ce que nous, ici, nous allons recevoir, car Jésus est ici avec nous. Dia hideran'ny Tompo isika. Anao ino tsika hoe
nideran'ny tompontsika tsy ambava fotsiny niderantsika ny tompo androany fa mifotsika rehetra manontolo mihitsy be dia be ny antony tokony niderantsika ny tompo ohatra amin'izany hoe ianao androany mbola velonaina mbola tonga soma tsara eto amin'ity toeran'ity ianao androany maro ny olona mety naniry ho tonga eto fa ianao aloha ny eo zany dia fa antony tokony hideranao ny tompo ny fahasoavana be da be izay fa omanin' Jesosy ho anao zany dia fa tokony hiderana ny tompo ka andao tsika hiaraka hifaly hiaraka andia hiaraka hihira ato anatin'ity hira anankiray ity comment ne pas te louer. Mandiza ho an'i Jesosy aminao e. Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons danser pour Jésus.
dia nda hoentina ampiasaina hiderana an'Andriamanitra. Nomeny Jesosy feo ianao, nomeny Jesosy tanana ianao afaka mihetsika, tongotra afaka mihetsika, ampiasao izany ho voninahitra ny anarany. Hanomezana voninahitra azy dia omeny Jesosy voninahitra ihany koa ianao. Dia manasa anao amin'izao ory izao ndao hifantoka amin'ny Jesosy tsika, hifantoka misimisy kokoa amin'ny Jesosy, satria eto Jesosy azadinao izany fa eto Jesosy. Aoka tena hifandray amin'ny Jesosy ianao, ataovy ohatrany hoe tsisy afaty Jesosy sy ianao eto amin'izao toerana izao. Manana intimité miaraka amin'ny Jesosy ianao, eny mety misy olona manodidina anao fa afantohy amin'ny Jesosy ny fonao sy ny sainao. Dia tsara ho fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra izay tomponao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra izay tomponao. Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra ny Andriamanitra izay tomponao. Andriamanitra miany fiainanao ny Andriamanitra izay tomponao. Mendrika omena voninahitra izy. Ary ny zavatra tian'Andriamanitra indrindra dia ianao miankohoka aminy. Ny fonao miankohoka aminy. Andriamanitra tsy mitady mpihira, Andriamanitra tsy mitady olona tsara feo, fa Andriamanitra tena mitady olona vonona hiankohoka aminy. Mino fa ianao zany androany. Dieu ne cherche pas des chanteurs, Dieu ne cherche pas un chanteur, Dieu ne cherche pas quelqu'un qui sait très bien chanter ou qui sait faire des choses. Mais Dieu cherche de vrais adorateurs. Et aujourd'hui, il va le trouver en toi. N'oublie jamais que Dieu sonde les cœurs et il sait ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Manany ianao hetaheta androany hoe anao izay mahafaly anany Andriamanitra. Ndao hiankohoka aminy androany. Ndao tena hanome voninahitra, hanome fanajanana izany Andriamanitra lehibe izany. Izy ilay mitoetra eo ambony seza fiandrianana ary ny ebanebana akanjony dia mameno an'izao tempoly izao. Ndao hiankohoka aminy. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Nous savons à quel point tu es grand et à quel point tu es digne d'être adoré. Notre cœur vient à toi. Nous te cherchons pour t'honorer. Seigneur, reçois notre adoration. Funa qui
Aujourd'hui, nous n'allons rien te demander. Nous allons juste t'adorer. Nous allons t'honorer. C'est ce que notre cœur désire. C'est ce que notre cœur veut te donner aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, c'est nous qui allons te donner. Nous allons te donner le meilleur de nous-mêmes. Sois élevé au plus haut. Sois élevé au plus haut.
veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Tena zany tokoa ny antom-pisitsika ny antom-pisinao ny antom-pisiko dia mbola anome voninahitra an'Andriamanitra, mbola hitondra ny voninahitra rehetra satria mendrika izy, tena mendrika izy, tena mendrika izy. Ary eto amintsika eto izy anio. Ahoana ny ahafantaranao fa eto akaikintsika eto Andriamanitra manoloana antsika eto izy? Misy fifaliana avy eo aminao zao? Misy ve? Misy fiadanana avy eo aminao zao? Misy ve? Misy fanantenana be ve eo aminao? Misy ve? Misy finoana amin'ny zavatra tsy hita maso ve ianao zao? Misy ve? Fantaro fa tena miaraka amintsika eto Andriamanitra. Tena Andriamanitra milaza hoe na misy roa na telo mivory eto amin'ny anarako dia ao ivelany ve aho? Eo foany aho. Ary zany dia tena zava-dehibe eo antsika miaraka mivory eto an-tranon'Andriamanitra. Dao tsika aloha hipetraka vetivety. Fotoana antsika zao dia fotoana fohy fa spécial kely, fotoana entre anasy ianao sy Andriamanitra. Satria nahoana misy zavatra tenen'Andriamanitra amintsika dia tena hitantsika hoe tena misy famatorana, misy zavatra mila resantsika mihitsy rehefa kelikely eo, misy zavatra mila confirmentsika mihitsy rehefa kelikely eo. Fa andao aloha tsika hiaraka maky anty teny ity ao amin'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9 raisitsika eo amin'ny 9:1. Dia ajantsika ka hatreo amin'ny 7:30. Romanina toko 9 manomboka eo amin'ny 1:30 ajantsika amin'ny 7:30. Dia andao isika aloha hiaraka maky miaraka 1, 2, 3. Inary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany. Andriamanitra namomba antsika, iza no atoetra antsika izay tsy niary ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika mponakova ny zavatra rehetra. Iza no hampanga ny olo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanan-kavan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa fanenjehana? Sa misara? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sambatra? Araka ny voasoratra hoe fanony aminao amin'ondra ny mandrakariva toy ny ondry ho vonoana ny fijeranay. Kanefa ny amin'izany rehetra zany dia manoatra no mipandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. Fa matoka aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, ninninona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izy amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Andriamanitra ke tena tia antsika ary na ny zanan'ilay tokany ary dia foiny novonoina ho antsika, ho ahy, ho anao. Zavatra tonga dia tonga atao an-tsaika dia hoe tsika tika tena be valeur be mihitsy, sarobidy, tena lafo vidy, tena sarobidy mihitsy tsika mason'Andriamanitra. Dia izany fitiavana antsika izany no hoe tsy zavatra saraka antsika amin'ny mihitsy. Dia ny amin'ireo rehetra ireo mba dia hitarika antsika amin'ity fotoana spécial hoe izao sy anao sy Andriamanitra andao tsika hitododo aminy, andao tsika hisaotra azy, andao tsika tena mbola hanohy an'izany fiderana izany, andao
teny avao amin'ny fotsika mihitsy no avoaka andaotsika hiaraka nokana fotoana hivavaka anome an'izany voninahitra lehibe zany satria tena tiantsika loatra izy izy efa milaza hoe ninninona zavatra eto tany ninninona fahefana misy tsisy atohatra atsika zany ary tsisy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Chers frères et sœurs, encore aujourd'hui, Dieu nous martèle encore son amour indéfini pour nous. C'est ce Dieu-là qui a osé sacrifier son Fils unique pour ton salut, pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle et pour que toi et moi nous soyons réconciliés avec Dieu. Et très bientôt, lorsque son royaume viendra, toi et moi nous serons face à face à lui, devant son trône, encore une fois, pour la vie éternelle. Et en ce moment précis, je vais vous demander de vous joindre à ces frères et sœurs qui sont ici, à l'église d'Anjujakil, pour un moment de reconnaissance, de prière, d'adoration et de louange pour ce Dieu qui a lui-même sacrifié son Fils pour nous. Et rien d'ici-bas, sur la terre, ni les pouvoirs qui sont dans les airs, aucune autorité ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu. Donc, chers frères et sœurs qui nous suivent en ligne, vous allez être avec nous ici pendant les quelques minutes qui viennent. Levez-vous, priez avec nous, levez vos bras et accordez un moment de communion avec notre Dieu. Donc, c'est Eric Sangan. Asanjaton tananao, asanjaton fewanao, faftona izao, isorano an'Andriamanitra. Anomezanao fakasitrana feno anazy, ny amin'izany fitiavana manokana ho anao izany. Sotra an'Andriamanitra. Tena tiana ananzanan'la natokana dia foino. Sotra Andriamanitra faharetana. Ary mbola fanamasaka amin'izany. Sotra Andriamanitra fa mbola entina. Masonao izay dia nataonao sarobidy. Toy masonao izay dia nataonao tena feno fiainana, feno fifanana, feno famonjana. Anao rehefanao famonjam-pona ny fiainana. Na dia manotaka an'izany izany anao menelika. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Sotra Jesosy fa tsy nafoy, sotra Andriamanitra. Tsy nafoy anao mihitsy. Sotra Andriamanitra fa tanjaka. Dia toetra tanjaka. Sotra Andriamanitra fa tananao dia midasitrana. Sitrana. Sitrana fo. Sitrana fanana. Sitrana ny olona marefo. Sotra Andriamanitra fa tanjaka ny fanana. Rehefa nanao dia fa mahery. Satranao Andriamanitra ny fitiavanao. Satranao Andriamanitra fa ianao dia mbola tsimbona anay isanandro isanandro. Satra Andriamanitra ny amin'ny fanahinao mahery izay narotsaka taminay. Satra Andriamanitra ny amin'ireo asa maro izay nanirano anay. Satra Andriamanitra ny amin'ny fanasitranana feno izay tonga eto amin'ny nofinay ankehitriny. Satra Andriamanitra ny amin'ny fiadanam-po izay arotsaka ao. Arotsaka ao aminay, arotsaka ao amin'ny tokantranonay, arotsaka ao amin'ity firenena ity. Sotra Andriamanitra ny amin'ny fiarovanao amin'ny ratsy rehetra, fiarovanao anay tsy hody, fiarovanao anay amin'ny jolo, fiarovanay amin'ny ratsy rehetra izay mety. Sotra Andriamanitra Jesosy ny fanasitrana.
misaotra jesosy fitiavana misaotra fanamasana fa mameno an'ity toerana ity ianao mandritra. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Jésus car tu es chaque jour à côté de nous. Chaque jour tu nous portes en prière. Merci aussi Saint-Esprit car c'est toi qui nous remplis abondamment. Tu nous conseilles chaque jour. C'est toi qui s'épanche dans toutes choses que nous faisons. Nous te remercions. À toi seul l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Tena be valeur mihitsy ianao. Enao mandehandeha isan'andro io tena be valeur be mihitsy ataovy amen zany. Ary enao mandehandeha io fitiavan'Andriamanitra manaraka anao. Fitiavan'Andriamanitra mialololana anao. Fitiavan'Andriamanitra ao aoriananao ihany koa. Amen. Ankehitriny indray isika dia ohatran'ny isaky ny alahady tonga amin'ny fotoana hoe hitondra ny anjara-birikitsika amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Tondra ny anjara-birikitsika amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe niarena sy mivolangefa anazy fa ny amin'ny asa izay ampanirahany atsika dia tena tiany hoe hisy kanalina, hisy lalana ahafahantsika mandray zavatra zavatsoa avy aminy ny fanomezana. Satria dia efa lalana nataon'Andriamanitra hoe manomeza dia omena ianareo. Aterony ampafolo-karena dia hosokafana ny varavaran'ny lanitra. Izay mahatonga antsika hoe tsy fahazarana, tsy ataontsika hoe par habitude akory no hitondra miaraka amin'ny fanatitra izay fanomantsika, hitondra ny ampafolo-karena izay fanomantsika, fa tena fanompoana velona ho an'Andriamanitra tokoa izany. Mino an'izany ve ianao? Ary ianao mila mampiasa finoana mihitsy ianao amin'izany hoe Andriamanitra tena foky ity fa tena fantatra fa izy zavatra ho avy eo, izy zavatra goavana ho avy eo. Raha matoky ianao amin'ny ampafolo-karena dia tadidio fa ny varavaran'ny lanitra izao mihitsy no isokatra. Tsy le bon du trésor ny isokatra fa ny varavaran'ny lanitra mihitsy no isokatra ho antsika. Ka andao ary raiso an-tananao izay fanomaninao, raiso an-tananao koa ny valopy ny ampafolo-karena izay fanomaninao. Andao isika izao mihitsy hivavaka hanolotra le izy feno an'Andriamanitra, mba tena handroso ny asan'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity, mba tena hisy fanavovonjy. Ary ho an'ireo koa izay anohana amin'ny resaka émission dia homany koa ny any an-tananao. Chers frères et sœurs, maintenant nous arrivons au moment où nous allons soutenir le royaume de Dieu, car vous savez tous que Dieu nous attend pour soutenir, pour contribuer, pour financer ce ministère sur la terre. Et vous pouvez vous aussi vous joindre à nous à travers les offrandes et à travers la dîme. Ho an'ireo izay anatitra ny ampafolo-karena dia toy ny mahazatra manantona ty aloto amin'ny ilany ankavanana sy ankavia. Ny rakitra ihany kosa dia ho tatazana eo amin'ny toerana misy antsika. Dia ireo namantsika mpitarika fiderana no hitarika antsika ao anatin'izany fiderana anolorantsika fanatisana. Afaka mandroso avy hatrany izay hitondra ny ampafolo-karena ety anoloana tompoko. Et comment écrire
chemin. Oh, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel chemin merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel chemin merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends Mais nos nous ne cœurs. pourrons pas te dire tout notre amour. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. toy ny fanaontsika isam-bolana dia hozarany amintsika ny valopy raky-dehibe valopy spécial etsika manohana ny asan'Andriamanitra. Et comme nous le faisons aussi chaque mois, nous allons distribuer tout à l'heure l'enveloppe spéciale pour l'offrande que nous faisons chaque mois. Ity valopy zarainy amintsika ity zany no raky-dehibe voalohany ataontsika amin'ity taona 2024 ity. Et cette enveloppe qu'on va vous distribuer sera la première que nous allons faire pour cette nouvelle année 2026. Koa dia manentana antsika rehetra aho amin'izao raky-dehibe voalohany izao dia anao defia mihitsy ianao hoe anao sy azonao atao entinao manohana ny asan'Andriamanitra. Et je vous exhorte vraiment, frères et sœurs, à faire un défi pour vous-même, que cette première enveloppe soit d'une grande importance pour vous. Ka na dia ianareo izay manaraka an'izao fandarana izao anlinina azy dia entaniko manokana mba handray anjara an'izany raky-dehibe izany. Et vous aussi, frères et sœurs qui nous suivent en ligne, vous pourrez participer pleinement avec cette enveloppe spéciale. Amin'ny anaran'i Jesosy no amitsoroko teny ho tahina ara-bolana ianao raha ohatra ka handray anjara raky-dehibe amin'ny fonao rehetra. Et au nom de Jésus-Christ, je vous proclame que vous aurez de grandes bénédictions quand vous participerez pleinement à cette œuvre du ministère. Hozarantsika zany sao le valopy dia aza-mbola atao anaty kitapo aloha fa tazomeny tananao fa anovavaka isika ho fandraisantsika anjara ny raky-dehibe amin'ity taona ity. Et lorsque tu auras cette enveloppe entre tes mains, garde-la d'abord, mais nous allons prier ensemble pour remettre entre les mains du Seigneur ce ministère. Raha kasitranao zanako mandray anjara raky-dehibe dia omeo valopy anankiray izy. Et si tu veux que ton enfant puisse participer aussi, donne-lui une enveloppe. Mandray anjara amin'ny anarany io zanaka io na dia zanaka mbola ampifona azy. Et que ton enfant puisse participer en son nom, même si elle dépend encore de toi. Andeontsika anao hira anankiray miaraka amin'ilay mpitarika vétéran ireto dia mandra-patokany fizarana ny raky-dehibe. Nous allons encore faire un chant de louange jusqu'à la distribution parfaite de ces enveloppes. Fire now.
Sachipanasu Sibanamposha Natuka Ni usambacha Si uveluna Finalicha Andriamanitra ny fokonderana Andriamanitra Ny foko miderana Ny feoko no asandratrò fa ianao no tokiko voarina ny tenako nokoloina tanteraka mamiko iana mamiko toko Sachipanasu Sibanamposha Matuka Ni usambacha Si uvelona Ratsika iaraka hitsangana ao anatin'izany izany dia hanolotra tenatsika ho antono Jijoa manetritena Si manao ny fanekena Anatrehanao ira Anao mandraky izany jesosy eo itia hoe tazomy eny tananao ny valopy rakidebentsika Carte de l'enveloppe dans tes mains. ity no rakidebe voalohany ho ataontsika amin'ity taona 2024 ity C'est le premier offrande spéciale que nous faisons cette année 2026. tiako anao tena hijoro sy anao defi tsara hoe anao arak'izay azonao atao anao amin'izao rakidebe voalohany izao J'aimerais que tu fasses un défi, que tu vas faire tout ton possible pour ce premier offrande. anao vavaka ho anareo aho ary anareo ihany koa mivavaha arak'izay matery anareo amin'izao rakidebe voalohany izao Je vais prier pour vous et vous également prier pour ce premier enveloppe spéciale. ry andriamanitra ranay izay ny an-danitro Père Céleste, ianao no tsy miova maly sy anio ary mandrakizay toi qui ne changes pas hier, aujourd'hui et éternellement, avy any ambony ianao no mijery ka mandika ny fonay rehetra du haut du ciel, tu nous regardes et tu observes nos cœurs. mivavaka aminao zahay Nous prions fa anao rakidebe amin'ny herin'ny androany parce que nous allons faire une enveloppe spéciale. ary anao zay azonay atao zahay ho fanohanana ny asanao Nous allons faire tout notre possible pour soutenir ton œuvre. apio zahay mba ho sa anome rakidebe Donne-nous le courage de donner une enveloppe spéciale. mba ho sa anome betsaka mihitsy Que nous ayons l'audace de donner beaucoup. misaotra anao andriamanitra Merci au Dieu ny amin'ny fitahina lehibe ataonao eo amin'ny fiainanay pour la grande bénédiction que tu fais dans nos vies. omena voninahitra ianao Nous te rendons toute la gloire. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. amen Amen. dia iny rakidebe zay iny valopy izay nomenantsika iny zany a dia amin'ny herin'ny androany ezakitsika amerina arak'izay tratrantsika arak'izay vitantsika Cette enveloppe spéciale, nous allons le rendre dimanche prochain autant que possible, autant que nous pouvons le faire. samihery maka toerana tompoko Nous pouvons prendre place. nareo mpitarika ihany koa maka toerana
Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Tonga amin'ny fotoana zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ny tenako amin'ity androandroany ity. Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous annoncer le message de Dieu aujourd'hui. Mino aho fa isy fiantraikany eo amin'ny fanahinao ny teny zay hotoriako androany. J'ai foi que le message que je vais annoncer aujourd'hui aura un impact dans ta vie Ka ny fanareradraraka ho tonga fanamahery. et que tous les esprits fatigués auront de la force. Amin'ny anaran'i Jesosy ny marary ho sitrana. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Amin'ny anaran'i Jesosy ny manana olana ho vonjena. Au nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes seront sauvés. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy handalo fotsiny ity taona ity. Au nom de Jésus, cette année ne va pas passer en vain. Fa ireny tsodrano sy tenina votsitra ireny ho amarin'Andriamanitra eo fiainanao. Mais Dieu va confirmer dans ta vie toutes les bénédictions et les paroles relâchées. Ary na dia ianareo zay manaraka zao fotoana zao anlinina aza dia natao andray an'izany fahasoavana izany. Et même vous qui nous suivez en ligne, vous allez recevoir ces bénédictions. Ino tsary zao afatra entiko amintsika rehetra izao. Soyez attentifs à ce message que je vous annonce. Ny lohateniny afatra androany dia izao. Le thème d'aujourd'hui, c'est ceci. Mila mandray ny fanahy masina ny fiangonana ka fianona zany fanahy masina zany. L'Église doit recevoir le Saint-Esprit et être remplie du Saint-Esprit. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoana izao. Chère assemblée qui assistez à ce culte, Mazava aminao ve ilay lohahevitra? ce thème est-il clair pour toi? Hainao tsara zao teniko zao. Soyez bien attentifs à ce message. Fa tahaka ny nandraisanao amin'ny Jesosy ho ao anatinao no tokony andraisanao ny fanahy masina ho ao anatinao ihany koa. Comme tu as reçu Jésus en toi, tu devrais aussi recevoir le Saint-Esprit en toi. Tena rabaka teny mihitsy zay fanentanana nataoko anareo zay. Cette invitation est une invitation littérale. Tahaka ny nandraisanao any Jesosy ho ao anatinao ho ao no tokony andraisanao ny fanahy masina ho ao anatinao ihany koa. Comme tu as reçu Jésus en toi, tu dois aussi recevoir le Saint-Esprit en toi. Mila mandray ny fanahy masina isika mandritra fahavelomantsika izao. Nous devons recevoir le Saint-Esprit pendant notre existence sur terre. Mila mitoetra ato anatsika fanahy masina mandritra fahavelomantsika. Le Saint-Esprit doit demeurer en nous pendant notre existence. Ary lehibe indrindra dia izao hoe mila mameno atsika ny fanahy masina. Et le plus important, c'est que le Saint-Esprit doit nous remplir. Mila mameno atsika ho ao ny fanahy masina. Je dis que le Saint-Esprit doit nous remplir. Tsy hoe apapahan'ny fanahy masina ihany no mitoetra ao anatsika fa mila mameno. Ce n'est pas une partie du Saint-Esprit qui doit demeurer en nous, mais il doit nous remplir. Satria zany no sitrapon'Andriamanitra ary natao ho fiainan'ny olon'Andriamanitra rehetra mandritra ny fahavelomany eto ambonin'ny tany. Parce que c'est la volonté de Dieu et c'est ce que nous devons vivre, nous qui sommes le peuple de Dieu sur cette terre. Ary natao ho fiain'ny fanahy masina isan'andro san'andro mihitsy isika. Nous devons être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Ary na aiza no misy atsika dia natao hitoetra ato anatsika fanahy masina ary natao ameno. Et partout où nous irons, le Saint-Esprit doit nous remplir et demeurer en nous. Androany zao voro marobe eto amin'ny toerana ety isika noho izany tokony latsaka amintsika fanahy masina hitoetra amintsika fanahy masina ary ameno antsika fanahy masina. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes ici réunis très nombreux. Alors le Saint-Esprit doit descendre sur nous, il doit demeurer en nous et nous remplir. Miala eto anao ka ho any atokantranonao dia mbola tokony ho tahaka izany foana ny fisehony fanahy masina eo amintsika olon'Andriamanitra. Quand tu quitteras ce lieu et quand tu iras dans ta maison, le Saint-Esprit doit encore te remplir. Enina dia any amin'ny toerana lavitra any anaty ala aza misy anao dia tokony hoe ho aminao fanahy masina ary tokony ameno anao foana. Oui, même si tu te trouves très loin dans la brousse, le Saint-Esprit doit toujours être en toi et il doit te remplir. Ako fantatsika fiangonana rehetra toka eto amin'ity androandroany ity. Sachez tous, chère assemblée, qui est ici aujourd'hui, Fa hanana olana ara-panahy eny foana ny olon'Andriamanitra anankiray tsy mbola nandray ny fanahy masina, tsy mbola feno ny fanahy masina. qu'un homme ou une femme de Dieu aura toujours un problème spirituel s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Ara-baka teny mihitsy hoe
anana olana ara-panahy eny foana ny olon'Andriamanitra tsy mbola nandray ny fanahy masina ary tsy mbola feno ny fanahy masina. Littéralement, le peuple de Dieu qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit aura toujours un problème spirituel. Ohatra amin'izany, Par exemple, olon'Andriamanitra ianao, tu es un homme ou une femme de biby Dieu, kristianina ianao, tu es chrétien, fa saingy tsy anana finoana sy fatokiana an'Andriamanitra zany mihitsy ianao raha tsy mbola nilatsaka taminao ny fanahy masina, indrindraindrindra raha ohatra ka tsy mbola nameno anao ny fanahy masina. mais tu n'auras jamais la foi et la confiance en Dieu si le Saint-Esprit ne demeure en toi et surtout s'il ne t'a pas rempli. Olana ara-panahy zany satria hitovy amin'ny jetrisaka zany ianao e. C'est un problème spirituel parce que ça veut dire que tu ressembles aux païens. Zao matsy tsy azo terena ny fananana finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra satria asa ny fanahy masina izany. Parce que nous ne pouvons pas forcer la foi et la confiance en Dieu parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ary tsy azo amboamboarina fotsiny amin'izao hoe izao manana finoana na hoe izao manana fatokiana an'Andriamanitra, asa ny fanahy masina izany. Et nous ne pouvons pas faire semblant d'avoir la foi ou la confiance en Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jereo tsara ke ny nahazo ny Saoly mpanjakan'Israely. Regardez bien ce qui est arrivé à Saül, le roi d'Israël. Toka olana ho azy ny fiainana tsy manana finoana sy ny fiainana tsy manana fatokiana an'Andriamanitra. Dans sa vie, il n'avait pas la foi et la confiance en Dieu et c'est devenu un problème pour lui. Olon'Andriamanitra Saoly. Saül est un homme de Dieu. Andriamanitra mihitsy no nifidy azy ary naniendry azy ho mpanjakan'Israely. C'est vraiment Dieu qui l'a désigné, qui l'a choisi pour être le roi d'Israël. Fa rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia niala niaraka tamin'izay ihany koa ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, la foi et la confiance en Dieu se sont aussi retirés de Saül. Tsy mipetraka ho amin'ny olona tsy manana fanan'Andriamanitra ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'ont pas la foi et la confiance en Dieu. Normal be raha ohatra ka tonga tao amin'ny Saoly ny tahotra raha ny fanandrina tamin'ny Goliata izy. C'est normal que Saül a eu peur quand il a affronté Goliath. Andao ke fakitsika ny Baiboly ato amin'ny Samuela voalohany toko fa 9 fakina ny andiny 14. Nous allons lire la Bible dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14. Fa ny fanan'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Jehova nampatahotra azy. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Samuela voalohany toko fa 17 andiny 7 sy ny 12. 1 Samuel chapitre 17 verset 10 à 11. Ary olona Filistina izao efa niaiky miaramila ny Israely androany amoa lehilahy iray aho hiady amiko ary rareny Saoly sy ny Israely rehetra zany teny Filistina izany dia nivady koa izy ka raiky tahotra loatra. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Nampalahelo be mihitsy ny nanjoan'ny Saoly sy ny zanak'Israely rehetra tamin'izany fotoana izany. C'était vraiment très malheureux ce qui est arrivé à Saül et à tous les Israélites à cette époque. Satria tsy nety nitoetra tao aminy mihitsy ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Parce qu'ils n'avaient pas la foi et la confiance en Dieu. Noho zany rehefa nahita ny Goliata nandrahona ary zareo dia nivady-po sady raiky tahotra be mihitsy. Alors, quand ils ont vu Goliath qui les ont menacés, ils furent effrayés et remplis de peur. Zany zava-nisy tamin'ny andron'ny Saoly sy zan'Israely satria efa niala tao amin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra. C'est ce qui s'est passé au temps de Saül et des Israélites parce que l'esprit de l'Éternel se retirait de Saül. Tsy afaka hipetraka eo amin'ny olon'Andriamanitra mihitsy ny finoana sy fatokiana rehefa tsy eo ny fanahy masina. La foi et la confiance en Dieu ne peut pas demeurer en une personne quand le Saint-Esprit n'est pas là. Ataoko fa mazava amintsika rehetra zay tantaran'ny Saoly izay. Je crois que cette histoire de Saül est claire.
mila mandray ny fanahy masina isika rehetra toka eto. Nous devons tous recevoir le Saint-Esprit, nous tous qui sommes ici. Mila mitoetra ato anatsika ny fanahy masina revana malala. Le Saint-Esprit doit demeurer en nous, bien-aimés. Ary lehibe indrindra dia izao mila fiainona ny fanahy masina isika. Et le plus important, c'est ceci, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tahaka ny siny anankiray. C'est comme un seau. Tsy hoe rano tapatapany no atao ao anatiny. Ce n'est pas une moitié d'eau qu'on remplit, Fa mila fiainona hatrany amin'ny molony. mais cela doit être rempli jusqu'au bord. Dia tak'izany ihany koa isika tsy hoe manana fanahy masina fotsiny fa mila fiainona ny fanahy masina. De même, pour nous aussi, nous ne devons pas seulement recevoir le Saint-Esprit, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ry fiangonana rehetra toka eto. Chère assemblée qui est ici, Ahoana no ahafahanao, ahoana no ahafahantsika miatrika ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra amin'izao vaninandro zao raha ohatra ka tsy eo aminao ny finoana sy ny fatokena an'Andriamanitra. comment pouvons-nous affronter les problèmes et les épreuves et les combats de cette vie si la foi et la confiance en Dieu ne sont pas en toi? Mazana be ke zavatra mitraka amin'izao vaninandro faran'izao hoe Ce qui arrive dans ces derniers jours est vraiment très dur. ny olombelona rehetra dia miatrika ny olana sy ady ary ny zavatra sarotra io. Tous les êtres humains affrontent ces problèmes, ces combats et ces difficultés. Isika ihany koa na dia olon'Andriamanitra aza dia tsy maintsy miatrika an'izany. Nous aussi, même si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons affronter Kanefa cela. hoia hoe ataonao ahoana no hiatrika an'izany tsy misy finoana tsy misy fatokiana an'Andriamanitra. Mais comment vas-tu affronter cela sans foi et sans confiance en Dieu? Ahoana ihany koa no anomesan'Andriamanitra anao fandresena lehibe na dia olon'Andriamanitra azy anao raha tsy eo aminao ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Comment Dieu va-t-il te donner une grande victoire, même si tu es un homme ou une femme de Dieu, si tu n'as pas la foi et la confiance en lui? Marina fa efa nampananten'Andriamanitra C'est vrai que Dieu a déjà promis fa amin'ny alalan'i Jesosy dia hamoaka antsika ho mpandresy izy. qu'à travers Jésus, il va nous rendre victorieux. Marina fa efa nampananten'Andriamanitra fa noho ny amin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana dia atao tahaka ny mpandresy mandrakariva isika. Certes, Dieu a promis que grâce à Jésus qui est mort à la croix, il va nous rendre toujours victorieux. Kanefa raha tsy ao aminao ny finoana sy fatokinan'Andriamanitra dia zava-poana daholo zany rehetra izy zany. Mais si la foi et la confiance en Dieu n'est pas en toi, tout cela est vain. Kanefa araka ny nambarako taminareo teo ny finoana sy fatokinan'Andriamanitra nge ka asa ny fanahy masina e. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la foi et la confiance en Dieu sont l'œuvre du Saint-Esprit. Satria niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia niala tao aminy akeo ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Quand l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, la foi et la confiance en Dieu se sont aussi retirés de Saül. Noho izany mila mandray fanahy masina isika rehetra. Alors nous devons tous recevoir le Saint-Esprit. Mila mitoetra ato anatsika fanahy masina. Le Saint-Esprit doit demeurer en nous. Ary lehibe indrindra ho iaho ilaina fiainona ny fanahy masina isan'andro isika. Et le plus important, nous devons être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Asa manaiky fitapitany devoly ianao na vilivily midevoly ny sainao mba tsy andray ny fanahy masina. Ne te laisse pas tromper par le diable pour ne pas recevoir le Saint-Esprit. Ahoana ihany koa no ahatanteraka ny tsodrano nataonay ho anareo tamin'ny fiandohany taona raha ohatra ka tsy eo aminao ny fanahy masina, raha ohatra ka tsy eo aminao ny finoana sy ny fatokena an'Andriamanitra. Comment aussi tu vas recevoir les bénédictions que nous avons relâchées en début d'année si tu n'as pas le Saint-Esprit, la foi et la confiance en Dieu? Reny tsodrano sy reny tenina votsitra reny dia mila raisina amin'ny finoana, mila raisina arahana fatokena an'Andriamanitra. Toutes ces bénédictions et ces paroles que nous avons relâchées doivent être suivies de Saint-Esprit, de foi et de confiance en Dieu. Satria efa nampananten'Andriamanitra fa ny teny izay mivoaka vavanay mpanompon'Andriamanitra dia toavin'Andriamanitra sady tanterahana. Parce que Dieu a déjà promis que les paroles de son serviteur, il les confirme, il les réalise. Kanefa raha tsy eo aminao ny finoana sy ny fatokena dia zava-poana ihany koa izany. Mais si tu n'as pas la foi et la confiance en Dieu, tout cela est vanité. Noho izany mila mandray ny fanahy masina, mila
mitoetra amintsika fanahy masina ary mila fiain'ny fanahy masinatsika mba hanana finoana sy fatikina an'Andriamanitra. C'est pourquoi nous devons recevoir le Saint-Esprit et nous devons être remplis du Saint-Esprit pour avoir la foi et la confiance en Dieu. Anana olana ara-panahy foana ihany koa isika raha tsy mbola nandray fanahy masina ary indrindrindrindra tsy feno ny fanahy masina isika. Nous aurons toujours des problèmes spirituels si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Ataoko fa mazava taminao tantaran'ny Saoly teo. Je pense que l'histoire de Saül est claire pour toi. Fa ity manaraka ity indray dia ny tantaran'ireo apôstôlin'i Jesosy. Mais nous allons voir maintenant l'histoire des apôtres de Jésus. Olon'i Jesosy reo apôstôly. Les apôtres sont des hommes de Dieu. Niaraka tamin'i Jesosy saika isan'andro reo apôstôly. Les apôtres étaient avec Jésus chaque jour. Nahita ny fagagana nataon'i Jesosy mivantana mihitsy reo apôstôly. Les apôtres ont vu en direct les miracles de Jésus. Ny mason'izy ireo mihitsy no nahita olona jamba nosotranin'i Jesosy. Leurs yeux ont vu des aveugles que Jésus a guéris. Ny mason'izy ireo mihitsy no nahita olona efa maty nalefina tany am-pasana tao anatin'ny efatrandro kanefa dia novelomin'i Jesosy. Leurs yeux ont vu quelqu'un qui était déjà mort et enterré pendant 4 jours et que Jésus a ressuscité. Nahazo formation spéciale tamin'i Jesosy nandritra taona vitsivitsy reto apôstôly. Les apôtres ont reçu une formation spéciale de la part de Jésus pendant plusieurs années. Kanefa na dia zany rehetrarehetra zany azy Et malgré tout cela, dia tsy nanana finoana an Jesosy ho Messia na ho Kristy mihitsy ry zareo. ils n'avaient pas la foi que Jésus était le Messie ou le Christ. Olona tahaka ny olona rehetra ihany no nandraisan'ireo apôstôly an Jesosy tamin'izany fotoana izany. Les apôtres pensaient que Jésus était un homme ordinaire à cette époque. Ary tsy tao amin'ireo apôstôly ihany koa ny finoana fa manana ny fahefany sy ny heriny Jesosy. Et les apôtres n'avaient pas la foi que Jésus avait son autorité et sa puissance. Tsy nanana finoana an Jesosy ho Messia na Kristy reto apôstôly. Les apôtres n'avaient pas la foi que Jésus était le Christ ou le Messie. Tsy natoky ny fahefana sy ny herin'i Jesosy reto apôstôly. Ils n'avaient pas confiance en la puissance de Jésus Satria tamin'izany fotoana izany tsy mbola nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina. parce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur Tsy eux. mbola nitoetra tao amin'izy ireo ny fanahy masina. Le Saint-Esprit ne demeurait pas encore en eux. Ny marimarina tsy mbola nofelolona ny fanahy masina zareo. En vérité, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Manamarina izany ity tantara tantarako ity. Cela est confirmé par cette histoire. Ndray andro dia hoy Jesosy tamin'ireo apôstôly andehitsika hiala eto hoery ampita. Un jour, Jésus a dit aux apôtres, quittons d'ici et allons vers l'autre bord. Hiala eto isika ka lakana no andehanantsika hoe ny ampita. Allons à l'autre bord, sur une barque. Dia rehefa nandeha reto mpianatra reto dia zao ny zavatra nitranga. Et pendant qu'ils embarquaient, voici ce qui s'est passé. Tapoka tsy napozin'izy ireo nitsoka mafy ny tafiotra tamin'izany fotoana izany. Tout à coup, il y eut un vent violent Vokatra dia nanonja mafy ny ranomasina. et les vagues se jetaient sur la barque. Dia nanao izay azo natao ihany reto apôstôly mba hisoviana ny fiainana. Et les apôtres ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour sauver leur vie. Fa tamin'ny farany tsy nanatena novena intsony zareo. Mais au final, ils n'espéraient plus rester en vie. Tamin'ny fotoana na nisy zany loza be zany anefa Et pendant qu'ils étaient en danger, niaraka tamin'izy ireo tao anaty lakana Jesosy. Jésus était avec eux dans la barque. Fa saingy navelana izy ireo natory fotsiny tao anaty lakana Jesosy. Mais ils ont laissé Jésus dormir dans la barque. Satria tsy tao amin'izy ireo ny finoana sy ny fatikina fa io Jesosy io no lay Messia, io no lay Kristy. Parce qu'ils n'avaient pas la foi et la confiance que ce Jésus était le Christ et le Messie. Navelana izy ireo natory fotsiny tao anaty lakana Jesosy. Ils ont laissé Jésus dormir dans la barque. Satria tsy nanana finoana izy ireo hoe manana fahefana sy manana ny heriny ity Jesosy mpampianatra antsika ity. Parce qu'ils n'avaient pas la foi que ce Jésus qui était leur maître avait une autorité et une puissance. Fantatry Jesosy daholo hoe zavatra nitranga tamin'io andro io e. Jésus savait tout ce qui s'est passé ce jour-là.
fatany tsara mihitsy fa mitsoka mafy ny rivotra. Il savait très bien qu'il avait un vent violent. Fatany tsara fa manoja mafy be ny ranomasina. Il savait très bien qu'il avait beaucoup de vagues sur la Fatany mer. tsara fa efa kivy tanteraka reto apôstôliny. Et il savait très bien que les apôtres étaient déjà découragés. Fa saingy mbola natory any Jesosy. Mais il a continué à dormir. Mbola natory any Jesosy. Il a continué à dormir. Satria tsy nitodika tamin'i Jesosy reto mpianatra reto noho tsy fahafantarany hoe iza moa Jesosy. Parce que ses disciples ne se sont pas tournés vers Jésus parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Fa rehefa tena teo ambavaona fahafatesana ora farany indrindra reto apôstôly, Mais quand ils étaient sur le point de mourir à la dernière heure, zay ry zareo vao niteny tamin'i Jesosy hoe mpampianatra avelano faty ve zahay e. c'est là qu'ils ont dit à Jésus, « Maître, est-ce que tu vas nous laisser mourir ?» Dia isaorany Andriamanitra fa raha vao nandre ny feno mpianatra Jesosy tonga dia nitsangana avy hatrany. Et gloire à Dieu parce que dès que Jésus a entendu la voix de ses apôtres, il s'est levé. Ny vaovao mafaly lehibe ambaraka nareo ry havana. La bonne nouvelle que je vous annonce, bien-aimés, Raha vao miantso an'Andriamanitra nareo dia efa prêt Andriamanitra ihany mivavaka ataonareo. dès que vous appelez Dieu, Dieu est prêt à exaucer vos prières. Noho izany ataovy zava-dehibe ny miresaka amin'Andriamanitra raha vao tojolana tojoady jojo zavatra sarotra. Alors considère comme une chose importante de communiquer avec Dieu quand tu as des problèmes et des combats. Am'izao vaninandro zao asa mba miezaka ny hamonjy ny tenanao samy rery ianao. Et à notre époque actuelle, n'essaie pas de te sauver par tes propres forces. Avy alany ny olona zao tontolo zao sy ny jetrisa iakina amin'ny herin'ny tena fa isika oka iakina amin'Andriamanitra mandrakariva. Laissant les hommes de ce monde et les païens s'appuyer sur leurs propres forces, mais nous, appuyons-nous sur Dieu. Dia rehefa nitsangana Jesosy dia noteneny Jesosy mafy ny rivotra sy ny ranomasina tamin'izany fotoana izany. Et quand Jésus s'est levé, il a menacé le vent et la mer. Hoy Jesosy, ry rivotra sy ranomasina manginy mitsara. Jésus a dit au vent et à la mer, « Silence, tais-toi !» Voavity zay teny zay tonga dia nitsatra ny tafiditra mahery ary tony tsara ny ranomasina. Aussitôt dit, le vent s'est arrêté et il eut un grand calme. Gaga raha mpianatra tamin'izany andro zany. Les disciples étaient étonnés en ce temps-là. Tena gaga raha baka teny zareo. Ils étaient vraiment très étonnés. Ary zany no antony natonga azy ireny teny hoe fa iza moa ity lehilahy mpampianatra antsika ity fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. C'est pourquoi ils ont dit, « Qui est donc cet homme qui est notre maître ?» Car même le vent et la mer lui obéissent. Zany tantara zany dia manambara hoe hatramin'izay dia tsy nino an Jesosy, tsy nanana finoana sy fatokina an Jesosy ho Messia sy ho Kristy reto apôstôly. Cette histoire nous fait comprendre que depuis toujours, les apôtres n'avaient pas la foi et la confiance en Jésus en tant que Messie. Ary tsy nanana finoana ny fahefana sy ny hery nanana Jesosy ry zareo. Et ils ne croyaient pas en l'autorité et la puissance de Jésus. Gaga fotsiny izy nahita jambana hiratra. Ils étaient juste étonnés de voir l'aveugle ouvrir Gaga les fotsiny yeux. zareo nahita ny olona maty nitsangana. Ils étaient juste étonnés de voir les morts Fa tsy ressuscités. mety mipetraka tao mihitsy ny finoana sy ny fatokina fa ity no le Messia, ity no le Kristy. Mais ils n'avaient pas la foi et la confiance en Dieu que c'était Jésus, le Messie et le Christ. Satria ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra dia asa mifanay masina. Parce que la foi et la confiance en Dieu sont l'œuvre du Saint-Esprit. Ka raha tsy mbola eo ny fanay masina dia normal be tsy misy ny finoana, tsy misy ny fatokina. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est normal de ne pas avoir la foi et la confiance en Dieu. Ry fiangonana rehetra manatrika an'izao fotoan-dehibe izao. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, Zany rehetrarehetra zany no nitranga teo amin'ny reo apôstôly satria tsy mbola nomena azy ireo ny fanay masina tamin'izany fotoana izany. toutes ces choses se sont passées sur les apôtres parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit à cette époque. Fa hafa kosa ny zavatra nitranga tateoriana rehefa nilatsaka tamin'ireo apôstôly ny fanay masina ka hoe nameno azy ireo. Mais les choses ont changé plus tard quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les a remplis. Tena ny zavatra niova be mihitsy teo amin'ny tontolo ny fampony izy ireo an'Andriamanitra.
Beaucoup de choses se sont passées dans leur ministère pour Dieu. Zany no antony matoka manentana antsika rehetra amin'ny androany ity hoe mila mandray fanahy masina isika. C'est pourquoi je vous invite tous aujourd'hui à recevoir le Saint-Esprit. Mila mitoetra ato antsika fanahy masina. Le Saint-Esprit doit demeurer en nous. Ary lehibe indrindra mila mameno antsika ny fanahy masina. Et le plus important, le Saint-Esprit doit nous remplir. Fa raha tsy zany dia hitovy amin'ny Saoly mpanjakan'ny Israely tsy hanana finoana tsy hanana fatokinan'Andriamanitra isika. Sinon, nous serons comme Saül, le roi d'Israël, sans foi et sans confiance en Dieu. Ary hitovy amin'ireo apôstôly fon'izy ireo tsy mbola nandray fanahy masina ihany koa isika. Et nous serions comme les apôtres quand ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mampalahelo be ke raha ohatra ka tahaka izany ny fiainan'olona manompo an'Andriamanitra. C'est vraiment très malheureux d'avoir une fille pareille si nous servons Dieu. Andao ke hamaky baiboly isika. Nous allons lire la Bible. Ato amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany sy fahaefatra no vakitsika ary ny andiny fahaefatra ambin'ny folo sy ny faharoa amby telopolo. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4 et verset 14, verset 32. Toy izao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Voici ce qui est écrit, nous allons lire au nom de Jésus. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy fehatoka tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanentsy ilay tranony angonana. Ary nisy lela maro nitarena afo niseho taminy izay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olony samy. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tafiteny maro samihafa araka ny nampitenena amin'ny fanahy masina azy. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Fa nitsangana Petera sy endraika ambin'ny folo lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra moniny eto Jerosalema aoka fantatrareo izao ka ino ny teniko. Andiny fa dimy ambin'ny folo. Tsy mamoaraka ny hevitra reo tsakory ireo fa vahaora fahatelo ihany izao ny andro. Dia dikantsika andiny faharoa amby telopolo toy izao ny voasoratra. Zany Jesosy zany dia efa natsangana ary vavolombelona zany izahay rehetra. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Ce que je veux annoncer à travers ces paroles, c'est ceci. Les apôtres ont radicalement changé quand le Saint-Esprit est demeuré en eux et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce sont de telles choses que Dieu attend qui nous arrivent aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les a remplis, ils n'étaient plus craintifs. Et ils avaient la foi et la confiance en Dieu. Je répète encore que c'est une vie pareille que Dieu veut que nous vivions, nous en Église, en ces derniers jours. Le Seigneur Dieu attend une Église qui bouillonne pour lui en ces derniers jours. Tsy mivadim-po fa afaka miatrika ny olana sy ny zavatra sarotra ary afaka miatrika ny ady miseho ny fiangonana amin'izao vaninandro faran'izao. Nous avons besoin en ces derniers jours d'une Église qui n'est pas craintive, qui n'a pas peur, mais qui ose affronter les combats et les épreuves de ces derniers jours. Mila fiangonana manana finoana sy mifatokina ny herin'Andriamanitra ny tompon'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao.
Le Seigneur Dieu a besoin d'une église qui a la foi et qui a confiance en la puissance de Dieu en ces derniers jours. Mila manana, mila fiangonana, manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra ny andresy foana ny tomp'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Le Seigneur Dieu a besoin en ces derniers jours d'une église qui a la foi et la confiance en Dieu sur la victoire. Mikasana amin'ny fandresena io no somary tiako tsidrina kely. J'aimerais parler un peu concernant la victoire. Araka nambariko taminareo hoe efa anapahana ten'Andriamanitra famoaka ny olony rehetra ho amin'ny fandresena amin'izao vaninandro izao. Comme je vous l'ai déjà dit, Dieu a promis qu'il va rendre son peuple victorieux à cette époque-ci. Efa anapahana tena mihitsy izy fa noho ny amin'ny Jesosy mitoetra ao anatsika dia atao mandresy isika. Il a déjà promis que grâce à Jésus qui vit en nous, il va nous rendre victorieux. Efa anapahana tena ihany koa izy fa noho ny amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana dia ataony mandresy isika. Il a déjà promis que grâce à Jésus et à la croix, il va nous rendre victorieux. Fa saingy rehefa tsy eo aminao ny finoana sy ny fatokina an'izany tenina ataon'Andriamanitra zany dia ahoana no ahafany hitondranao amin'ny fandresena. Mais si tu n'as pas foi et confiance en cette parole qu'il a donnée, comment va-t-il te conduire à la victoire? Ry havana malala manarika ty fotoan-dehibe ity. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, Ny fanahy masina milatsaka amintsika. le Saint-Esprit qui descend sur nous, Ny fanahy masina mitoetra ato amintsika. le Saint-Esprit qui demeure en Ary nous, indrindrindrindra ny fanahy masina mameno antsika et surtout le Saint-Esprit qui nous remplit, no vaolana ho antsika amin'ny lafin-javatra rehetra amin'izao vaninandro izao. est notre solution pour toute chose à cette époque-ci. Rehefa mameno antsika fanahy masina dia hitoetra aminao ny finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra. Quand le Saint-Esprit nous remplit, la foi et la confiance en Dieu demeurent en toi. Fa raha sanatria ka tsy mbola nilatsaka taminao ny fanahy masina na ihany koa hoe tsy mbola nameno anao fanahy masina dia hitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao. Mais si le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi, s'il ne t'a pas encore rempli, tu ressembleras à tous les hommes ordinaires. Ataovianatra ho antsika ny nahazo an'i Saoly tamin'izany fotoan'izany sy ny nahazo an'ireo apôstôly talohany nandraisan'izy ireo ny fanahy masina. Que l'histoire de Saül et l'histoire des apôtres soient une leçon pour nous quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mampalahelo be mihitsy mieritreritra ny tantaran'i Saoly sy zanak'Israely. C'est vraiment malheureux de penser à l'histoire de Saül et des Satria Israélites, anaran'izy ireo hoe olon'Andriamanitra kanefa dia raiky tahotra raha vao nahita ny fahavalo. parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, alors qu'ils étaient craintifs et remplis d'effroi devant l'ennemi. Nampalahelo be mihitsy ny tantaran'izy ireo tamin'izany fotoan'izany. C'était vraiment très malheureux en ce temps-là. Satria vitany Goliata sy ny Filistina ny nanakora an'izany Israely raha nahita azy ireo raiky tahotra sy nivadim-po foana. Parce que Goliath et les Philistins se sont moqués d'eux quand ils les ont vus craintifs. Noho izany amin'ity androandroany ity aoka ho raisika amin'ny fanahy masina. C'est pourquoi aujourd'hui, recevons le Saint-Esprit. Avy ianao hitoetra ao anatinao amin'ny fanahy masina. Laisse le Saint-Esprit demeurer en toi. Ary lehibe indrindra mivavay ianao mba ho feno ny fanahy masina isan'andro san'andro. Et par-dessus tout, prie pour être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Ataovianatra ho antsika ihany koa ny tantaran'ireo apôstôly talohany nandraisan'izy ireo ny fanahy masina. Que ce soit une leçon pour nous aussi, l'histoire des apôtres quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Zay ny antony matoka ny teny taminareo hoe tsy azo terena fotsiny zao ny fananana finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra. C'est pourquoi je vous dis que nous ne pouvons pas avoir la foi et la confiance en Dieu. Fa mila ny fanahy masina mameno anao ianao. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous remplit. Dia automatika lasa manam-pinoana lasa manana fatokina an'Andriamanitra ianao. Et systématiquement, tu auras la foi et la confiance en Dieu. Fa nisan'ny tena olana ara-panahy mahazo ny olon'Andriamanitra raha tsy mbola latsaka teo amin'ny fanahy masina ndrindrindrindra tsy mbola nameno azy fanahy masina dia ity. Mais le plus grand problème spirituel qui peut arriver si nous ne recevons pas le Saint-Esprit et surtout si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, c'est ceci. Olon'Andriamanitra le olona. Il est un homme ou une femme de Dieu. Fiangonan'Andriamanitra le olona. C'est une église de Dieu. Fa saingy kamo ary tsy marisika ny amita ny iraky Jesosy le olona. Mais la personne est paresseuse et elle ne veut pas faire l'œuvre de Dieu. Ary ankoatran'izany tsy manana hery entina
mamita ny mission Jesosy le olona. Et à part cela, la personne n'a pas la puissance pour accomplir la mission que Jésus lui a confiée. Kanefa tantarako aminareo rehetra toka eto Mais que cela se réalise sur chacun de nous. fa nanomboka tamin'ny fotoana niakaran'i Jesosy ho any an-danitra Que depuis que Jésus est monté au ciel ary mandra-piavin'i Jesosy Kristy et jusqu'à son retour, dia tsy maintsy tanterahan'ny olon'Andriamanitra rehetra, tsy maintsy tanterahan'ny fiangonana ny iraka Jesosy Kristy. le peuple de Dieu et l'Église doivent accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Ny mission Jesosy matsy dia ny isehoantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity fa isika no fahazavana. La mission que Jésus nous a confiée, c'est que nous soyons dans ce monde en tant que lumière. Efa niteny an'izao mihitsy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny faminanian'i Isaia. Dieu a déjà dit à travers la prophétie d'Ésaïe. Hoy izy hoe mitsakana ianareo, Il a dit, levez-vous, miseho ianareo, montrez-vous, fa ianareo no nataoko fahazavana ty zao tontolo zao ity hoy Andriamanitra. car Dieu a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Amin'ny alalanareo no isariko ny olona rehetra ao anatin'ny aizina mba hanatona an'ilay mazava. C'est à travers vous que je vais attirer toutes les personnes qui sont dans les ténèbres pour aller faire la lumière. Satria tiako fotena avokoa ny fanan'ny olona rehetra ho le faminaniana. Parce que je veux sauver tous les âmes, dit la prophétie. Dia ankoatran'izay ihany koa anisan'ny mission izay andrany Jesosy antsika dia ity. Et à part cela, la mission que Jésus nous confie, c'est ceci. Mila mitory filazantsara isika. Nous devons prêcher l'évangile. Mila mara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Nous devons annoncer à tous que Jésus est le Maître et le Sauveur du monde. Tsy nakinin'Andriamanitra tamin'ny anjely zany fitoriana filazantsara zany fa nakinin'Andriamanitra amintsika olombavonjy. Dieu n'a pas confié cette mission aux anges, mais il l'a confiée à nous tous qui sommes sauvés. Mission tsy maintsy tanterahana izany mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. C'est une mission que nous devons accomplir jusqu'au retour de Jésus dans les cieux. Dia zao fantenena pelako amintsika rehetra. Et voici la question que je vous pose. Manao ahoana re ny fitsaran'Andriamanitra antsika raha ohatra ka kamo na tsy marisika ampiseho ny mahafahazavana antsika isika na kamo tsy marisika hitory ny filazantsara. Quel est le jugement de Dieu envers nous si nous sommes paresseux de montrer notre lumière et d'annoncer la bonne nouvelle? Inona re ny mety ho ako zany amin'ny andro hitsarana antsika? Qu'est-ce que cela sera comme impact lors de notre jugement? Kanefa raha tsy mbola niraisinao fanahy masina, tsy mamenanao fanahy masina, Et pourtant, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne te remplit pas, dia tsy harisika hitory ny filazantsara mihitsy ianao. tu n'auras pas le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Tsy harisika ny ampiseho ny tenanao ho fahazavan'ity zao tontolo zao ity ianao. Tu n'auras pas le courage de montrer que tu es la lumière du monde. Noho izany mba tonga antsika hanatanteraka sy havitany sitrapon'Andriamanitra dia raiso fanahy masina. C'est pourquoi, pour que nous puissions réaliser la volonté de Dieu, recevons le Saint-Esprit. Ary mivavaha ianao mba ho feno ny fanahy masina. Et prie pour être rempli du Saint-Esprit. Mivavaha ianao mba ho feno ny fanahy masina. Prie pour être rempli du Saint-Esprit. Zao ny fijorovam-volombelona ataoko aminareo. Voici le témoignage que je vous donne. Zany zavatra tantarako aminareo zany dia tena tsapako eo amin'ny fiainako mihitsy. Tout ce que je vous ai raconté, je l'ai vraiment vécu dans ma vie. Zany indrindra no atony natoka hatramin'ny taona lasa ary amin'ity taona ity ihany koa. C'est pourquoi, depuis l'année dernière et cette année même, Tena nanapa-kevitra mihitsy aho hoe tsy maintsy mitory ny filazantsara. j'ai vraiment décidé que je dois prêcher la bonne nouvelle. Tsy maintsy mampiseho amin'ny olona fa izao no fahazavan'ity zao tontolo zao ity. Je dois montrer au monde que je suis la lumière du monde. Vola be mihitsy no mety ho laniko amin'ny fanatanterana zany rehetrarehetra zany. Peut-être que je vais dépenser beaucoup d'argent pour réaliser tout cela, Fa tsy mampaninona fa ny zava-dehibe amiko dia hoe tsy maintsy vitako ny mission izay andrany Jesosy ahy. mais cela m'est égal parce que le plus important pour moi, c'est que je dois réaliser la mission que Jésus m'a confiée. Raha sitrapon'Andriamanitra zao amin'ity taona ity Par exemple, pour cette année-ci, ho anay mivady manokana, pour moi et mon épouse, ho an'ireo ekipa mpidera, pour toute l'équipe qui fait les louanges, tsika rehetra ihany koa dia tsoko amin'izany. et nous tous qui sommes ici, Anao fitoriana filazantsara lehibe ohatra ao Talatavolin'ondry isika.
Nous allons prêcher l'évangile à Talata Volonondry. Mila vonjena fanany olona ao talata volonondry. Les âmes des personnes qui sont là-bas doivent être sauvées. Raha sitrapon'Andriamanitra ihany koa anao fitoriana filazantsara lehibe amin'iny avoany andrefana iny isika. Et si c'est la volonté de Dieu, nous allons aussi prêcher l'évangile à Avonandrefana. Ny avoany andrefana ambarako amintsika dia miala eo rivomamo ka tokantrany tsy rono mandidy. Le lieu où je veux parler, c'est à partir d'Arivonmam jusqu'à Tirmandidi. Vola be daholo no laniana amin'izany tratra izy izany. Nous allons dépenser beaucoup d'argent. Fa zao ny zava-dehibe amiko eo tsy maintsy mitsanga no fahazavana zao tontolo zao aho. Mais le plus important pour moi, c'est que je dois me lever pour être la lumière Tsy du maintsy monde. mitory ny filazantsara aho. Je dois prêcher l'évangile Satria izany no sitrapon'Andriamanitra natao iainako. parce que c'est la volonté de Dieu pour moi. Ary tantaraiko aminareo ihany koa zany mba tokanareo ho teram-panahy andeha tahaka ny andehanako. Et je vous raconte cela pour que vous ayez aussi envie d'y aller comme je vais y aller. Dia ankoatran'izay ihany koa dia ho an'ny Majanga izahay. Et à part cela, nous allons aussi partir à Majanga. Tsy maintsy mampiseho ny mahafahazavana anay any Majanga izahay. Nous allons montrer notre lumière à Majanga. Tsy maintsy mitory ny filazantsara any Majanga izahay. Nous allons prêcher l'évangile à Majanga. Dia ny fahatsapako azy le asa fanemasana dia ho amiko mihitsy no nametraka finoana sy fahatokena hoe vitanao zany ka dia mandehana ianao. Et je crois que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui est en moi qui me dit que tu peux le faire, alors vas-y. Ny fahatsapako azy le fanemasana izay efa nilatsaka ary mamiano ahy no mampirisika hoe aza matahotra ianao amin'ny lafiny ara-bola fa dia mandehana vitao ny missionao. Ce que je ressens, c'est que le Saint-Esprit qui est en moi me donne le courage que n'aie pas peur financièrement, mais fais la mission et vas-y. Reo zao nefa fantatra hoe tsy maintsy ho tanterana amin'ny tontolo ity. C'est ce que nous devons faire pour cette année-ci. Fa ankoatran'ireo dia mbola misy tanàna maromaro efa mandalo amin'izana hoe tsy maintsy anehoanao ny mahafahazavana sy ny fitoriana ny filazantsara. Mais à part cela, il y a aussi d'autres villes qui nous passent par l'esprit où nous devons montrer notre lumière et prêcher l'évangile. Ry fiangonana rehetra manaraka ity fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistez à ce grand culte, Mino fa tsy zao ihany no tian'Andriamanitra hamita ny mission. je crois que je ne suis pas le seul à vouloir Fa remplir isika la mission. fiangonana rehetra toka eto Mais nous tous qui sommes ici, mila mamita ny mission Jesosy isika. nous devons accomplir la mission que Jésus nous a Noho confiée. izany andoha hivavaka isika dia ho raisitsika amin'ny fanahy masina avelantsika hamelao antsika amin'ny fanahy masina. Alors prions et recevons le Saint-Esprit, soyons remplis du Saint-Esprit. Fa zay manery ihany koa dia inoko fa hanery anao. Parce que je pense que ce qui m'arrive va aussi vous arriver. Dia mazava be fa ho faly be Andriamanitra satria mihetsika hanao sitrapony ianao. Et Dieu sera dans la joie parce que tu vas agir et faire sa volonté. Ka ny lalana andehanantsika zany mba tokantsika andray ny fanahy masina ho fen'ny fanahy masina dia izao. Et le chemin où nous allons marcher pour recevoir le Saint-Esprit et être remplis du Saint-Esprit, Hanao vavaka tahaka ny nataon'ireo apôstôly sy ireo mpiaratra Jesosy tamin'izany fotoan'izany isika. nous allons prier comme ont fait les apôtres et les disciples de Jésus à cette époque. Satria tantaran'ny baiboly ao amin'ny asa apôstôly toko voalohany andimy fahavatra ambin'ny folo. Parce que la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, Rehefa nampiakarina ho any an-danitra Jesosy reto apôstôly sy reto mpiaratra kosa namonjy efitrano anankiray ka nalokana fotoana nanaovana vavaka naharitra tao. quand Jésus était enlevé au ciel, les apôtres et les disciples ont rejoint un endroit, ils ont prié en commun dans cet endroit. Ary tao anaty fotoana nanaovana izy ireo vavaka no nalatsaka Andriamanitra ny fanahy masina. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Zany volazo amin'ny asa apôstôly toko faharoa andiny voalohany sy fahaefatra. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Ka raha mandeha arak'izany ihany koa isika dia azo antoka fa ilatsaka ny fanahy masina. Et si nous faisons la même chose, c'est assuré que le Saint-Esprit va descendre. Dia miaino antsika ny fanahy masina. Le Saint-Esprit va nous remplir. Ary vokatr'izany lasa fiangonana manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra isika. Et nous allons devenir une église qui a beaucoup de foi et de confiance en Dieu. Ka afaka hiatrika ny ady sy ny olana ary ny zavatra sarotra rehetra.
Et nous pourrions affronter tous les combats et les difficultés de cette vie. Ary tsy natahotra intsony malona ny zava-misy amin'izao vaninandro zao. Et nous ne serons plus craintifs devant les circonstances de cette époque. Ary ho vitantsika mora foana ny mission araky ny nandrany Jesosy atsika. Et nous allons accomplir facilement la mission que Jésus nous a confiée. Andao aza hivavakantsika amin'izao fotoana zao. Nous allons maintenant prier. Samy mitsakana amin'ny toerana misy atsika avy isika. Nous pouvons nous lever. Ny mpidera tonga dia maka toerana afatao fara malaky dia malaky. Les conducteurs de louanges peuvent rejoindre leur. Atsakana ambony ny tananao. Levez vos mains. Mila mandray mifanahy masiny ianao androany. Tu dois recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Mila mitoetra ato anatsika fanahy masina androany. Le Saint-Esprit doit demeurer en nous aujourd'hui. Mila mameno atsika fanahy masina androany. Le Saint-Esprit doit nous remplir aujourd'hui. Fa izany no foto mahatonga atsika manana finoana sy fatokenan'Andriamanitra. Parce que c'est la base de la foi et de la confiance en Dieu. Ary fototra mahatonga atsika masa manao sitrapon'Andriamanitra. Et c'est la base du fait que nous ayons l'audace de faire la volonté de Dieu. Fototra mahatonga atsika teram-panahy hitory ny filazantsara. C'est la base que nous soyons contraints à prêcher l'évangile. Ary fototra mahatonga atsika teram-panahy iseho amin'ity zao tontolo zao ity fa isika no fahazavany zao tontolo zao. Et c'est la base qui va nous contraindre à nous montrer au monde que nous sommes la lumière du monde. Irahantsika manao le ira hoe fanahy masina milanao ao. Nous allons faire le chant Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Akipy masinao dia ataontsika zahira zay vao vitany dia hivavaka be mihitsy isika mba andraisantsika ny fanahy masina izany. Fermez les yeux et nous allons suivre le chant. Ensuite, nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Avelao itoetra ao anatinao izy ary lehibe indrindra aoka menonao izy. Rehefa milatsaka amintsika fanahy masina dia ampiteny antsika fiteny tsy fantatra izy. Kanefa tsy izay lehibe indrindra fa ny fanahy masina mameno anao no lehibe indrindra mba tokanao anana filona
sy fatokina be an'Andriamanitra. Ary indrindraindrindra mba tokanao afaka hialika andreo olana ady zavatra sarotra ka nohitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankoatra zany mba afanao mamita ny mission izay nanoran'i Jesosy atsika dia nijoro ho fahazavan'ity zao tontolo zao ity sy hitory ny filazantsara. Samy mivavaka arak'izany isika. Anio no andatsan'Andriamanitra ny fanahiny amintsika rehetra. Anio zay mangetaheta dia ho fiainona, ho fiainona, ho fiainona. Samy mivavaka arak'izany tokoa isika rehetra tompoko. Sokafa vavanao. Zava-dehibe ny milatsaka amintsika fanahy masina ka mampiteny atsika amin'ny fiteny tsy fantatra mitenena ianao. Fa mbola zava-dehibe izy fanahy masina mameno atsika. Mameno atsika. Resy fanahy masina dia avialao izy ampiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Resy fanahy masina ary avialao izy ameno anao da amin'ity androandroany ity. Fa ao amin'izay misy fanahy masina mameno no misy ny finoana sy ny fatokina. Halleluja. Ao amin'izay olona ilatra amin'ny fanahy masina ka mameno azy ny fanahy masina no ahitana fiangonana marisika ary mazoto hijoro amin'ny mahafazavana azy ary mazoto andeha hitory ny filazantsara. Ilay sitrapon'Andriamanitra lehibe indrindra mantsy izany. Atsakana ambony tananao dia ataovy mivavaka. Malora-teny, malora-teny, resy fanahy masina, resy fanahy masina, resy fanahy masina, resy izy amin'ity androandroany ity. Resy fanahy masina, resy izy amin'ity androandroany ity. Alléluia. Alléluia, alléluia. Samy mivavaka ho iaho. Tsy mba mangetahita sy maniry fatratra. Ny fiain'ny fanahy masina ve ianao. Mba nananao finoana sy fatokina be an'Andriamanitra. Tsy mba maniry sy mangetahita fatratra ve ianao. No latsamin'ny fanahy masina, hitoeran'ny fanahy masina, ho fiain'ny fanahy masina. Mba tokanao anina finoana sy fatokina hiadika ny ady sy ny olana ary zavatra sarotra rehetra ary anina finoana sy fatokina fa tsy maintsy mandresy. Tsy mba anisan'ny olona terem-panahy ny ano sitrapon'Andriamanitra ve ianao dia nijoro ho fahazavan'ity zao tontolo zao ity sy ho mpitory ny filazantsara. Samy mivavaka, samy mivavaka arak'izany tsika rehetra, samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Akipehany masinao dia irahantsika manao le raha hoe tompo ka sy ondray aho. Ao anaty azany ire zany mbola afaka nitoy ny fandatsan'Andriamanitra fanahiny, ny famelorantsika amin'ny fanahy masina sy ny heriny. Ny fanahy masina toy ny tamin'ny Pentekosta, Tompo mitinofa ny fiainana. Tompo
manira izany raha maneranao fanay masina ampitenanao fiteny tsy fantatra mitenena ary lehibe indrindra avelao fanay masina ameno anao avelao izy ameno anao amen Alléluia, alléluia. Litinare fanai ma sino venuria vajuana ni fanai ma sino famindramponao Andriamanitra ho aminay fiangonana rehetra nandre ny afatra teo ary miandrandra ny fahasoavanao lehibe izay ho ataonao aminay zahay dia ny anomezanao anay ny fanenao masina ary ny ameno ny fanenao masina anay rehetra Tompo Andriamanitra tsy te ho tonga tahaka ny Saoly izahay tsy te ho tonga tahaka andreo apôstôly talohany nandatsanao ny fanenao masina tamin'izahay mangetaheta ny olelahy ho vehivavy manam-pinoana sy fatokena be izahay mangetaheta ny olelahy ho vehivavy tsy manatahotra manoloana an'ireo olana ireo ady ireo zavatra sarotra tsy mantsatreana amin'izao vaninandro izao izahay mangetaheta sy maniry fatratra ny havitany mission dia ny mission de Jesosy aneo ny mahafazavana anay sy hitory filazantsara izahay koa dia vavaka aminao aho alatsao aminay mifanenao masina ataovy mameno anay mifanenao masina alatsao aminay mifanenao masina ary ataovy mameno anay izy amin'ny ty androandroany ety halleluia 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 misaotra tompo misaotra 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 halleluia halleluia amen samy makatoerana isika dia ny fanentanana ataoko anareo akoatra ny eto any amin'ny tokantrano isanao